De efa le iaravantsika tsirairay avy indray a ny atokantrano any a amin'izao fotoana izao. Fiadanan'ny tompony anapaka anatintsika tsirairay avy. Tonga indray ny fotoana izay ifampireherantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay iarahanao amin'ny fandarana andramoka izao. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra raha dorakosalama mivady. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia ivavaka isika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy misaotra anao zay satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Lehibe ny fitiavanao satria androany dia mbola andreny feonao indray zay amin'ny alalan'izao mpanomponao tsy mahasoa izao. Jesosy io, oka ny afatra ao amin'ity androany ity, afatra tena tahaka ny mahazatra dia amelombelona ny fanahin'ny tsirairay avy. Naiza olona mandre an'izao tenin'Andriamanitra izao. Naiza tokantrano mampandroso an'izao tenin'Andriamanitra izao. Jesosy io dia any ianao. Any ianao no hampahery. Ikasika ny fon'ny olona rehetra ny tokantrano. Ary dia ho hery ho an'ny tsirairay avy, ho fahasalamana ho an'ny isam-batan'olona. Ary dia hitondra fiainana ho anay indray izany teninao zany. Mitenena tompo fa voninkenanao zay ary ny devoly sy ny satana dia afatotra amin'ny ranao tsy afaka elingelina izao tenin'Andriamanitra izao na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina. Misaotra Jesosy io. Amen. Tenin'Andriamanitra zay jerentsika indray androany dia araka ny hitantsika ao amin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany toko fafolo azafady ka ny andininy fafito. Samuela voalohany toko fafolo andininy fafito zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga aminao rehefa amantaran'ireo dia ataovy izay azon'ny tananao atao fa Andriamanitra no mombanao. Ary rehefa tonga aminao rehefa amantarana ireo dia ataovy izay azon'ny tananao atao fa Andriamanitra no mombanao. Eto zany raha lasana bavy malala Andriamanitra dia miteny amintsika manao hoe ataovy izay azon'ny tananao atao. Andriamanitra zany tsy miforse antsika eto anao zavatra zay tsy vitantsika. Andriamanitra zany tsy mangataka amintsika zay zavatra tsy ho vitantsika. Fa Andriamanitra dia mangataka kosa zay falaka zay vitantsika. Raha miteny Andriamanitra hoe ataovy zay azon'ny tananao atao dia zay azon'ny tananao atao rehetra dia ataovy. Zay vitanao dia ataovy fa Andriamanitra ombanao. Zany hoe rehefa tena dinihany zany miteny zany dia miainga amina hoe zay herinao manokana any mihitsy aloha. Zay zavatra any anatinao mihitsy aloha. Zay zavatra anananao mihitsy aloha. Hoeto. Mampatsiahy antsika ny tenin'Andriamanitra raha vakitsika kely ny tenin'Andriamanitra any amin'ny mpitsara. Misy tenin'Andriamanitra mifandraika amin'izay any amin'ny mpitsara toko fahaenina andininy faharoa ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy ka nanao hoe Jehovah no mombanao ry lehilahy mahery. Zava-dehibe zany teny zany na lasana bavy malala hoe Andriamanitra mombanao. Amin'ny fotoana marehana zany tsika hoe Andriamanitra mombanao dia tokony ahery isika. Amin'ny fotoana mandrehana zany tsika dia tokony hanana toky fa tsy olombelona mombantsika fa Andriamanitra. Iza moa le olona itenena iantefany zany teny zany eto? Gideona. Iza moa Gideona? Tsiza tokoa Gideona. Tsy olona malaza, tsy olona mahery, tsy olona fantadaza, tsy taranak'olona ambony, tsy taranak'olona nanana amin'ny tantara. Fa dia tena rahabaky teny mihitsy tsiza. Tsinitsinina. Ahoana ozy Gideona? Any amin'ny andininy fa 15. Indrisy tompoko. Ozy zany Gideona rehefa narehany zany teny zany satria ozy le anjely mbola miteny dia nitodika nijery azy Jehovah ka hoe mandehana amin'izao herinao zao. Ka vojery Israelota afaka mitana Midianina tsy efa naniraka anao va? Hoy Gideona. Indrisy tompoko ataoko ahoana famonjy Israely? Ny mpianakaviko ny kely indrindra sy malahelo indrindra amin'ny Manase ary zany kely indrindra amin'ny ankohonany raiko. Dia hoy Jehovah taminy, ombanao tokoa ka hamely Midianina toy ny famely olona ray monjy ianao. Endra lasana bavy malala. Andriamanitra eto dia nanome toky fa tena ombany Gideona. Tsy fantatry Gideona akory ny kapasiteany. Tsy fantatry Gideona akory ny zavatra azony atao. Tsy fantatry Gideona akory hoe hatraiza izy ny afaka anao inona. Tsy mahay manao na inona. Fa Andriamanitra nifidy any Gideona. Dia niteny taminy nandehanany tenina hoe mandehana amin'izao herinao zao. Inona ny herinao? Kely ny heriko fa mandehana. Analy an'izany Gideona zay nge valiteniny eto tsy mendrika an'izany tsy manana hery hatrehana an'izany tsy manana fahaizana sy fahalalana entina tanterahana an'izany fa ozy Andriamanitra hoe mandehana amin'izao herinao zao zay zavatra any aminao dia mandehana.
fa ny zava-dehibe aminao tsy ny zavatra eny aminao fa za momba anao. Ary zay koa ny ampahirezako atsika rehetrarehetra amin'ity androany ity. Alasana baba malala. Inona moa no zavatra eny ampelatanantsika? Mety miteny ianao hoe manana diplôma, mety miteny ianao hoe manam-bola, mety miteny ianao hoe manana hery sy tanjaka ahako satria mbola tanora salama tsara. Fa zao anefa mety hiteny ianao hoe fantatra fa tsy ampy ny heriko sy ny tanjako. Mila vola andeha hanao asan'Andriamanitra. Ilaina vola ny asan'Andriamanitra. Ary raha manam-bola indray ianao, mety tsy manana fahalalana tenin'Andriamanitra ianao. Dia io zany hoe tsy ampy fa misy zavatra tsy ampy ahafahako miainga. Ry havana malala, inona ny ao aminao? Hery tahaky ny ahoana ny ao anatinao? Zavatra tahaky ny ahoana no ao anatinao ao? Fa ny tenin'Andriamanitra androany dia tonga amintsika tsirairay avy ampahery. Mandehana amin'izao herinao zao. Rehefa tonga aminao ozy ny tenin'Andriamanitra, ireo famantarana ireo, dia ataovy izay azony tananao atao, izay azonao atao, izay fara vitanao. Fa Andriamanitra ny momba anao. Zao lasana baba malala. Matetika tsika dia mare eny anivony fiangonana isan-karazany. Mahafinaritra maheno hoe manangom-bola ny fiangonana anao ezaka 4-4. Fa aninona? Fa andeha tory any ambanivohitra. Mety misy olona any ambanivohitra mangataka amin'ny pastera hoe andao mba asina fiangonana ty sy ny sisa sy ny sisa. Dia ozy pastera hoe andraso, tena ho avy hanokatra fiangonana tokoa fa zao anao ezaka 4-4 aloha ahafahana tonga any ambanivohitra hitory tenin'Andriamanitra. Za ty teny aminao raha lasana baba malala manao hoe inona ny zavatra eo aminao? Tsy misy 4-4 eo aminao fa iandry 4-4 ianao. Vao afaka andeha anao tafika masina, vao afaka andeha hitory any ambanivohitra any. Ary tadidio raha lasana baba malala misy ambanivohitra amintsika Madagasikara ao indrindra ny antefan'izany teny zany. Tsy tonga na 4-4 akory aza. Te ampahirintsika zany hoe androany atodio kely ny saitsika. Dia aza mifantoka loatra amin'ny ezaka 4-4 hafahanao makany ambanivohitra. Fa atombony ezaka ambanivohitra, ezaka fitoriana ny ambanivohitra, fa manaraka ho azy anao io ny 4-4. Satria Andriamanitra ny ombanao. Misy dingana zany eto angatahan'Andriamanitra amintsika. Ataovy mihitsy aloha izay azo ny tananao atao, izay eo aminao mandehana amin'izao herinao izao. Misy raha lasana baba malala sady mahafinaritra no mahakasika ny foko no tiako ampahirezina foana mahita pastera mpanompon'Andriamanitra any ambanivohitra any amin'izao fotoana resahantsika izao. Mandeha bisikileta. Zaroko misy rahalahy mpifanerasera amiko eto mandeha amina toerana anankiray lavitra dia lavitra. Itsaky ny fotoana andro isiny fotoam-bavaka. Dia mandeha miainga maraina be. Dia mandeha bisikileta. Mandeha mitory teny. Mampahery anareo any Ambiaty any amin'izao fotoana zany ambanivohitra tsiro mandidy any. Fa mahakasika ny fo foana mieritreritra an'izany. Hoe misy olona ny ambadimbadika any raha lasana baba malala. Misy bisikileta eo ampelantanany. Misy pastera, misy mpanompon'Andriamanitra tsy manana ninina fa mandeha tongotra. Haninona? Andeha hitory filazantsara. Za te hampahery anareo fa indray andro nahita teny an-dalambe lehilahy anankiray mitory teny. Ary ny toerana hitoriany teny dia toerana sarosarotra. Satria fen'olona misolo-toka eo, misy bary eo, misy ny sisa sy ny sisa. Fa ny rahalahy izy rery miaraka amina baiboly, ny andro mafana dia mafana. Mitory tenin'Andriamanitra izy. Mitory. Ary tsisy mieno. Za moa rehefa mahita andrey za mijanona foana.
janona dia vitanako viva ny rahalahy dia mipetraka eo akaikiny eo ny oviva dia nijoro eo akaikiny eo mihitsy ahako. Ny olona meme mandalo fa za kosa maeritreritra hoe zao ny atao asan'Andriamanitra. Tsy miandry zavatra ianao, tsy miandry olona mpieno ianao. Somary nakasika ny foko moa tamin'izay fotoana izay. Nanao kravaty ny rahalahy dia nalay kravaty rehefa somary mivilana kely nampaleno amin'ny paozin'izay rahalahy zay. Fa za tena nijanona ny toriteny ary le toriteny tena nakasika ny foko. Nakasika ny foko le toriteny. Dia lasa ny saiko manao hoe oh Jesosy, za voakasika izany toriteny. Misy olona amin'ireo voakasika izany toriteny zany. Fa raha ty rahalahy ty moa no niandry, izy somary tsy de zarizary zay ny fiakanjony tamin'izay fotoana izay. Hitanao hoe olona anaty fahasahiranana ny rahalahy. Tarafinao amin'ny endrika ivelany zany. Fa voakasika ny foko mieritreritra hoe raha zao rahalahy zao moa no iandry azy. Misy amintsika nge raha lasana papimalala e. Tsy mety andeha hitoriteny iseho vahoaka mpanompon'Andriamanitra tsika. Fa na tsy fahazahoana kostara vaovao aza dia afaka nakana tsika tsy andeha hitoriteny. Tena marina zany. Nieritseritra hoe raha ty rahalahy ty moa ny andro kostara vaovao, aiza ho aiza ny ametrahan'Andriamanitra za miteny mahakasika izany. Misy olona mila vonjeny eo. Mandehana amin'izao herinao zao ka mandehana vonjeny Israely amin'ny tanany Midiana. Fa tsy efa naniraka anao va. Mandehana amin'izao herinao zao. Raha lasana papimalala. Tikiova ny fomba fijerintsika manomboka amin'ity androany ity. Aza tisy fangatakandro isika. Aza tisy fiandrasana zavatra hoe iandry an'izao avao anao an'izao. Iandry tômôbilina vao andeha hitoriteny. Fa milanao ny Israely. Milanao ny Israely hanafaka azy ireo amin'ny tanany Midiana. Za te hampahirintsika nakasika anaty tantara anankiray ity, tantara tena misy ty olona fantatro ny resaka tamiko fomba ty zavatra ty. Iverina kely amin'ny resaka akanjo sy fitafy amanty satria nakasika ana loatra ty tantara ty. Ty rahalahy ty zany ampiasain'Andriamanitra. Dia rehefa ampiasain'Andriamanitra izy dia zao ny zavatra nitranga. Vao antso hitoriteny amina toerana ngezangeza izy. Ny olana nefa dia zao ny rahalahy mbola miandry fitahian'Andriamanitra. Mbola somary sahirakirana arabola. Dia rehefa somary sahirakirana arabola izy dia somary niresaka tamiko izy nanao hoe ohatra ny somary miaohatra rahalahy andeha hoandry. Fa na dia palitao raha tsy afaka ny anaovako satria tsy manana palitao aho. Manome palitao ny mitady palitao tsy dia olana. Fa zao nampahirezako an'ity rahalahy ty manao hoe o rahalahy, na manao palitao ianao, na manao palitao ana 3 millions ianao, na manao palitao ana 500 000 ianao, na tsy manao palitao ianao, tsotra ihany mitovy ihany ny afatry ny fanamasina ao apetrany eny ambavanao. Ary tsy miankina amin'izany ny avoakasika sy tsy avoakasika an'ireo olona ireo. Raha lasana papimalala, nieritreritra le rahalahy nitoriteny teo amin'ny voandalana teny andorana fotsiny ngamba izy zay raha sy diso na teny Tanjobato teny. Nisy an'izay rahalahy le niteny kaneo nitoriteny. Tsy zarizary. Raha mijery azy ianao dia mezan'ny olona zao ve natao mpivavaka. Ohatra ny tsy dia zarizary mody mba manao kravaty nefa tsy mety mihitsy. Fa zany eritreritra hoe Jesosy zany afatra zany tsy mila palitao zany dia toriana. Fa misy olona mila n'izany zao dia zao. Iandry any Gideona hitombo hery ve? Iandry ny tarana Gideona hatanjaka eo amin'ny Manase ve? Vao afaka hoavoaka ny Israely. Tsia mandehana amin'izao herinao zao izy ny tenin'Andriamanitra. Za androany mampahery antsika riavana malala. Andriamanitra dia manana fomba fisainana, fomba fiasa ohatra zao. Rehefa nalaona ny olon'ny Jordana, ny zanak'Israely hiampita ny olon'ny Jordana, zao ny tenenin'Andriamanitra nanao hoe oka ny mpisorona mitondra ny
fiarany fanekena rehefa iepita ny olony Jordany io de zao oka izy androso ny rano mandeha mikorina fa oka izy androso ozy ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra nitranga de zao rano mbola mandeha fa nanomboka nandroso, zany hoe nandeha anjambany, zany hoe volona ny roboka ny mpisorona miaraka amin'ny fiarany fanekena. Zavatra nitranga de zao vao nikasika ny rano fotsiny ny tongotry ny mpisorona de nijanona ny rano avary, janona ny rano avitato, tonga de tany maina ny teo. Zany hoe Andriamanitra zany raha lasa nabavy malala, volona ny omba ny zanak'Israely epitany rano io. Fa Andriamanitra kosa miandry azy ireo hoe mandehana amin'izao herinao izao. Androany tena entana antsika ary ahako. Inona ny eo am-pelantananao? Mampahery ianareo tsy manana fre ianao andehananao asan'Andriamanitra. Misy olona miantso anao ampaherezinao, misy asan'Andriamanitra miandry anao. Iandry fre ve anao? Ary ahoana le olona tena mila anao maika? Ahoana le asan'Andriamanitra tena maika? Metozika aby ianao hoe rahalarado ianao no ny any andafy, ianao misy tomobile, ianao ve ny nanatra anay amin'izany? Ko fantatrao, tandremo raha lasa nabavy malala. Fa nandalo an'izany tsy ndre mandeha ny tenako. Andeha anao asan'Andriamanitra fa tratrana fisedrana tsy misy na de fre aza. Atsasa prehana taxi be ny fre ny vola taty aniko tamin'izany. Fa tsy nanakanatsy anao asan'Andriamanitra zany. Satria fantatra fa tsy ampiena ny osy ty amboko. Raha nala de volon'olona, fantatra fa tsy anamaivana ny teny avoaka an'Andriamanitra ty ambavako. Ny fandehanako tongotra sy ny tsy fisiny ny freta ty aposiko. Fa raha mandeha amin'izao heriko zao de Andriamanitra mihitsy ny tena omba. Ary rehefa Andriamanitra ny omba de tsy misy mahasakana. Za te teny amintsika androany raha lasa nabavy malala. Misy famantarana ny tenen'Andriamanitra maromaro teo amin'ny Saoly. Rehefa misy an'izao ka tonga ny zavatra ohatr'izao, ka misy an'izao de ifanena amina olona ohatr'izao anao de iteny amin'izao de sisa sy ny sisa fakio zany. Samuela voalohany 10. Fa zao ny tenen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Samuela nanao hoe rehefa tonga aminao reo famantarana ireo de ataovy azo ny tananao atao. Fa Andriamanitra ombanao. Afaka manao zavatra ianao. Afaka mihetsika ianao. Afaka manao zavatra ianao. Fa mandehana sy azonao atao te ataovy. Fa ho hitanao fa Andriamanitra ombanao. Azavelanao manahaka anao zany hoe za lalahy ohatr'izao. Masony olona ralahy. O ralahy. Misy zavatra eny ambavanao eny. Tian'Andriamanitra ianao hiteny amin'ny Israely. De hanafaka ny Israely amin'ny tanany Midianina de midevolo papahory. Fa mila paherezindreo olona reo. Fa raha iandry anao ahazo complet vaovao iandry anao hanana tomobile iandry anao hanana 4x4 ho any ambanivohitra raha lasa nabavy malala. Manao ny ataony ihany ny Midianina amin'ny zanak'Israely. Fa za teteny aminao mandehana amin'izao herinao zao. Aza mankatakandro. Aza miandry zavatra ho feno. Aza miandry fepetra ho feno am-pelantananao. Fa Andriamanitra meno an'izany miandalana. Araka ny teniko anao teny am-boalohany. Toy izany ny ezaka 4x4 ka ilainy zany. Fa aza miandry ny 4x4 tonga ianao. Fandehanao asan'Andriamanitra ny ambanivohitra. Fa ataovy ny ezaka asan'Andriamanitra ny ambanivohitra. Fa ho avy anaraka ao aorianao ny 4x4. Avitombonao an'izany. Fa Andriamanitra ombanao. Rehefa Andriamanitra momba antsika de tsy misy matohatra antsika. Zao ny ten'Andriamanitra manao hoe nitodika nijery ny Gideona izy. De ny teny nanao hoe mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeo ny Israely amin'ny tana Midianina. Tsy efa naniraka anao fa rehefa mbola nisy fisalasalana Gideona de nampian'Andriamanitra ny teny nanao hoe ombanao tokoa ange amely ny Midianina tahaka ny famely olona ray monja ange ianao le miteny manao hoe za malemy, za mahantra, za tsisy ninina, za ako malahelo, za sy ny sisa tsy afa-mihetsika, tsy manana ny hoeti-manana. Mandehana. Fa tsy ny hoeti-mananao no ampahomby anao. Fa ny tanan'Andriamanitra momba anao. Mampahirentsika tsirairay avy ahako. Misy pastera sy mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana zao tsy manana Facebook. Tsy mahakadera sitraka aman'olona. Fa mandeha izy.
ary rehefa mandeha izy de iny an-dalana eny ampitomboan'andriamanitra neriny misy foazam-panahy miainga any ambany vohatra tsy takamaso any am'izao fotoana zao fa ilain'andriamanitra koa ianao hitondra ny anjara-birikinao am'izany mahereza mandehana am'izao herinao zao a fa andriamanitra mombanao de mahereza aza miandry ninininy fa rehefa tsapanao fotsiny nisy famantarana fa atson'andriamanitra ianao de mandehana fa tsy ianao ny anao an'io fa andriamanitra ny ombanao de mahereza daholo tsika ny tompany a ombantsika ny voninahitra de ho an'andriamanitra rena matoka fa nampairentsika izay tenin'andriamanitra izay amena de manome fotoana antsika indray manaraka raha mbola tsy tokany am'rao lanitra Jesosy. Alleluia.